na dia tsy malaza tahaka ny fetin'ireny aza dia miezaka mankalaza ny fetin'ny ray araka ny tokony izy ireo mpivarotra ka manome tolotra hafakely. Afaka atolotra azy ary ohatra ny chocolat izay namboarina amin'ny endriny hafakely. Fa dia didina hoentin'ny mbola tiana Rarivo Saona sy Jacquino Rakotomana. Mbola fahita ny sigara, ny saucisson, bobaka na fitaovana ilaina amin'ny fanaovana asa isan-karazany toy ny clé, ny pince sy marteau vita amin'ny chocolat. Ireo indray nefa no tolotra omeny chocolaterie Robert amin'izao akatoko ny fetin'indray izao. Afaka atao fanomezana tokoa mantsy ireto karazana vaovao reto, antonony ary sahaza ny ankamaroan'ny fianakaviana teo ny vidiny. Mbola mijanona ihany koa anefa ireo karazana chocolat efa vokarin'ny chocolaterie Robert hatramin'izay ary efa nahazatra ireo mpanjifa. Efa misy ireo efa varotana eny amin'ny toeram-pivarotana eny Andriafanambozanahary, Antanimena sy eny Antaninarenina. Afaka manao komandy ihany koa for raha mitady endrika manokana. Tsy nahazatra hatramin'izay ny laloatra chocolat ho an'ny dada rehefa fetiny tahaka izao. Izy anefa ny mahita raha miova endrika ve ny chocolat tsy ho tiany ihany. Tapitra tetindray ny fiarantsika rehefa jery tamin'ity takarira ity. Isaorana isika eto ny tokantrano tany nahatra ny jery hatramin'ny farany. Manome fotoana ny sampana fampina lambaovao ny fahita lavitra TV ho amin'ny rampitso indray. Ny tena kosa dia mametraka veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.